Indro atolotry ny Radio Plus anareo zao. Ny Zanako. Dia mpeny ny raitra sotambatra. Ireo anomeana ny tantara, priskara kotoarmanana, solofoerandrembololona, diarra 900, niaraka tamin'ny Hiajarandre sy Romi Armanana. Nandray feo sy nana totosa Hiajarandre. Tena zay hitako efa taraiky. Lavitra be koa moa vao nahita an'ireto fanafody retoko. Portafiry indray moa izy teo atao mariana fahatelo varavara fahadimy ambin'ny folo. Tia kaika. Tena mialatsiny fa taraiky be lesy raha mika. Tany anao zato vao nahita an'ireto fanafody retoko. Ty maninona raha tonga dia atsona aloha le dokotera dia ampidiry an'ireto fanafody reto Aingany lafa iny ty mampitanondrika lahy fotsiny. Apetra eo ambony eo fotsiny lesy reny. Fa ahoana reto ngely ty ilaina maika ka na ilaina maika ary lesy reny efa tara. Dia sanatria ve zay mihitsy efa tsy namantsika tsony izy maro koa. Zany ve andray dia no za taraiky tany vely ty nahatonga an'izany. Tena mialatsiny lesa raha mika. Ambota iazo be daholo koa ngeza nandanako rehetra. Tsisy tsiny lahy lesy zany efa anjara sy lahatra ao anay koa ngam zoko. Sady izy mihitsy koa nge nefa marifo. Ary nanahoana ltiny zaza tao akibony. Dia sanatria ve niara-maty aminy io koa. Tsy maty ka. Afitra somatsarany izy noho ny fandidin'ny dokotera aingana. Mbola vonety le firmenany amin'ny kovezany ambony any. Ay kosa. Tsara aloha rehefa afitra ny anjanany fa tsy nanaraka ny andreniny. Dia ahoana zany zao ny atao amin'izany ty? Ka aleo aloha lesy ampirina ny entana rehetra atao amin'ny hôpitaly dia andoha faktura rehetra. Dia raha tsy mampanenina ny lahy lesy dia mba tonga dia makanesa ny trano dia mba teneno raha za fianadino trano sady alina dia mampandray amin'ny fianakaviana izay azo antsoina rehetra. Eny ary aleo fa zay ny ataoko. Dia ahoana nefa ny batanandrazana modika? Tsy maninona afaharita dato. Izy mantsy mba manana fiara dia izay nitondrana azy mody. Ok ary aleo fa andeha. Dia mahereza lesy raha mika. Mitrakafa lehilahy tena. Misotra raha maro koa. Inona tokoa moa ny anarana rahalahy raha tsy ampahery ohatr' izao zay fa lasa ry ahy. Mety inana an'ity biberon ty kosa ary lesiziko. Tsy nitoaka tamin'ny reniny akory. Fa iza marina moa zany nataony lesany anaran'izy ity ka araka ny afatry ny reniny olo lesy dia peniela natao anarana. Zay mba tiany. Tsara kosa zany ko. Avy aloha aty amin'ny tonton peniela kely maninona ndry ary aza mitomano ohatran'io moa fa zao ly ty tena sahira-tsaina ane ay. Fa misy inona ka? Ka amin'ny herinandro zao tsy maintsy miditra miasako. Ataoko ahoana ty zazy ty? Iza no afaka miatrahako an'ity eto? Fa ngatsy hoe efa ary nitondra ny hita izazy manahiran'olona lesy zany za koa nefa tsy tehetehatra amin'ny razafy. Inona ny ataon'iny eo raha sanatria marary rery ato ny zanako? Ka tsy hitako indray zany izay hevitra toroany lako. Sa ve maninona moa raha ilovana faranaka aty sady ino ohatry ny namana tsy mifankafy tamin'ny vadiny lahy mihitsiko.
Tena marina ny lahy. Ary zay ary voatadidiko. Inona ity? Ka nanafatra an'izany mihitsy angena rindrina alohan'ny alany eny. Hoe ahoana ka? Hoe apetrany tanteraka amin'ny lova hono io zaza ao kibony io raha ohatra ka hafitra somatsara. Ka nisy an'izany ihany moko. Nefa sao dia anahiran'olona lesy zany a. Ohatrany mbola mianatra ange izy inona tsy diso e. Eny fa mety anam-potoana kely ihany kosa izy e. Ohatra hoe maraina na ny riva fotsiny ary tsy maninona. Ka ndraso ary fa ho teneniko izy e. Mamerikira matsy zay raha riva dia sura fa hitako any am-piangonana izy. Mba ataovy lesy izay atongavana aty raha pitso maraina. Amin'ny latsinainy ange hoa za dia efa miditra miasa e. Ao fa ezaka ny andresy lahatra azy e. Mety ny hariva kosa angamba fa mbola fiangonana ange ny maraina e. Ay tokoa moa, maro zany. Ary ty aloha zanaka ela raha izy fa efa niresy toro tetỳ tanako tety. Aiza, na toro marina ny zanako papa. Aleo fa petraka moramora eto ambony fandrina eto lesy a. Hasona ny zanako tata. Tena mialatsiny loro mika tamin'ilay fandevenana iny a. Tsy maintsy ny alaloha satria mbola nisy boky nalaiko tany am-pianarana. Tsisy tsiny zany ry lova. Ianao ary nisaorana tonga nanotrona foana tamin'ireny fahoriany ireny. Dia ahoana zany zao ty zazy ty ka? Iza no mitaiza azy? Ka zay mihitsy nge ny antony atsoko anao aty. Nisy afatra izay mantsy. Afatra? Afatra izy? Talohana rindra ho faty iny. Mbitsika moramora tamin'ny sofiko izy hoe tsy misy olona tokisany akoatranao hony. Satria anao namana tsy fony indrindra nandritra ny fahavelomany. Ka nazako aza ane mba tsy nafoy azy e. Saingy zay moa nefa anjaraniko. So ihany izy fa nametraka n'ity peniela kely ty. Ka zay indrindra le afatra e. Ianao no anteneny taiza sy arolokolony ty zanany ty. Marina ve? So de miany ihany ianao ry mika? Tsy misy tokony any aniko zany ry lova. Ka za ane tsy mahay mitaiza zany e. Za zay vao 20 taona monjy ty. Sady mbola tsy haiko akory zany mitaiza zany. Ka mo nisy nahay an'izany e. Raha napozo zany tsy efa ela koa ny anatra na dia hoe nanolo-koso fosiny ary. Mika koa mampime e. Ndray mpianakaviana rehetra nga hianatra an'izany daholo vao hay ka. Ka zay indrindra. Ianao mba vehivavy. Dia ahoana e. Zangy ery lova hiditra hiasa rapitso e. Ka so dia anahirana zany ry mika ka. Sady ahoana koa ny fianarako ka. Dia tsy misy temps libre kely kosa ve indry e. Raha zafy ne efa eo e. Fa le anara-mason'ny sakafony sy ny fahasalamana tao trano mihitsy no manahirana. Eny, za aloha tapakandro foana mianatra matetika e. Tsy maninona ary fa aleo lalovako aty izy e. Fa tsy ho tezitra amin'izany ve raha zafy? Mpiasa trano nge ny asan'ra zafy ato e. Ay, aleo fa mandalo eo ary ara-pitso maraina e. Ariva mantsy aho vao mianatra. Ye, mety tsara zany. Dia misaotra betsaka kiry lova. Tsy voavaloko ny ataondry fa ao ny eo ambony amaly azy. Zany koa ve dia isaora mika e. Ary aleo aloha trotroko eto foana izy amin'izay zatra mifofoko ary e. Sady za mbola hijery zavatra vetivety kely any an-tsena any. Vetivety fotsiny a. Falsahirana ty ankehitriny. Sady malahelo koa e. Malahelo aho satria lozan'ilay namako tokana indrindra teto an-tany. Nefa faly ihany koa satria mety ho okaziona velamina rindra izao mba herahanay sy mika. Dia sahirana koa nefa satria sady hitaiza zany no hianatra. Ahoana ny fomba harahako an'izany rehetrarehetra izany?
Efa lahatra Andriamanitra angamba izao e. Sady mino aho fa ho tsapa mika daholo amin'izay ny zavatra rehetra atao am-poko. Tsy maninona ary narindra fa ho tezaiko tsara ty zanako indry ty ah. Aza matahotra indry fa ho raisiko toy ny zanako mihitsy. Ary mino aho fa mitsodrano anay sy mika amin'izay indry. Oay, nangotraka tao le biberon. Za koa moa variana eto fotsoniko. Ody raha mika ato ihany ve nareo mianaka e? Ay ve Marco e, mandroso. Dry fa atao tompotrano vaovao indray ny hitako ato ka. Mino aho fa tsy atondray zay le rima toy ianao nitratrako ato e? Ie, ka tsy maintsy niasa maraina iziko. Mandroso ry Marco a, dia mipetrapetra. Androso tokoa moa zany. Manao ny penela kely eo? Ao izy ao, vao napatoriko teo fa nilavaniny teo. Zany ny zaza keliko. Enao kosa ary ty moa efa mahay nitaiza tsara aziko. Zao dia efa manazatra tena ry Marco a. Mbola tsy hay mantsy izay ho toy an'ny ao aorianao. Mety ho 5 ny zanako na 4 e. Mety tsara kosa zany ko. Aza miany ihany ka. Fa inona aloha ny antondianao e? Saiki hitsidika an'izy mianaka fotsiny ahy. Fa misy resaka kely tiako atao aminao ihany ry lova. Zarako ary ianao rery nitratrako tato. Resaka? Fa resakinona? Tsy zany ho fa nieritreritra n'ireny finamanantsika taloha ireny ahy. Enao koa moa ty efa vita fianarana somatsara ihany. Penela efa mialehibe ary efa hitako hoe miraiko potateraka aminao. So dia mba azo tanterahana amin'izay le tahetanao hatramin'izay ry lova. Ay ve, zany ve moa tsy ho azo tanterahana foana ry Marco a. Saingy le zokonao ohatra ny... Fanga efa fantany angany tao am-ponao rehetra ka. Ianao ty koa dia misikotra manoatra no ireny polisy ireny. Ka mba tiako fantatra ry lova sao dia mba misy afaka napiako anao a. Ka ny zokonao a tsy miraika amin'izany e. Efa inona ny zavatra tsy nataoko mba hampisehoko ny fitiavako azy nefa namany foana ny andraisany ahy. Indrindra moa hoe namana tsy fonina rindra. Zany ve? Raha zoko koa zany mba hafaafaka. Tsy aleo ve efa mahita olona ireketan'ny fon'ilay zaza toy izay hijery olona hafa indray? Ka anjarany samy rery zany ry Marco a. Tsy azo terena koa ny fitiavany. Eny e, marina ny ianao. Fa aleo fa ezaka andresy lahatra an'le riany ahy. Aza manao an'izany ka? Ndry, fa inona ny olana? Ka tsy tiako fa ohatry ny hoe zany iny mampirisika anao hiteny an'izany any aminy e. Haiko ny mandamy manosainy mika e. Zokoko rahalahako raita-po amiko ne iny e. Indray ariko. Nareo mirahalahy moa efa tsy mifanafina ninina raha teo. Tena avy be koa zany oran' zany. Soa ihany afa ny alalota ao ampiasana ka. Embouteillage be mantsy ato no zato ato. Dry fa tsy Marco vihitsy. Ary lena be le ry zany. Ary aleoko laksonena dia ampiakarina ka. Andeha ho aiza lazany e. Maninona miaritra miorana fotsiny mifamekary. Tena irak'Andriamanitra ela. So ihany fa nisy an'ny lava ary za zao efa ela mihitsy niaro taxi be teo. Dia ahoana? Ninona vaovao? Tsisy ninona fa andeha hody lesy. Tsy maintsy hiaritra an'ilay embouteillage ato indraiko. Ka atao ahoana fa efa izay ny lalana mody aty amintsika tiako. Fa hono ary tira mika. Misy ino? Zany hoa fa tsy hoe miditra amin'ny fiainatokantrano lana, miditra amin'ny resam-pitiavany lava. Ohatry ny efa ela ihany lesy izay nijanona ny larery izay a. Tsy efa roa taona moa izay ny nahafatesanina rindra. Ie, dia maninona ka?
ka eritreritra lesy hoe maninona raha maka namana amin'izay efa nomeny dada sy mamanina rindra ny tsotra ny ho an'lahy tokony tsy hisy olana ntsony mety hoe anambadiany lafandroany eny marina ihany aloha ny an'lahy sady nanampy amin'ny fanaterana sy ny fankanam-pianatra fosiny any ary raha zafo mantsy vitany lafa efa antitra iny izy ka zay indrindra maninona raha mba reny olona efa zatra azy sy efa tokisan'ny latsara reny no alainy lavadika sao dia anavao indray mantsy izy rehefa aveo ka hosahirana io indray la fa za zany dia andry amin'izao fotsiny amin'lahy za mantsy gaga mba bogosy mba manambola ihany le zokinay nefa kaly milary zandry efa nahita ary présentéko an'lahy mihitsy fa tonga avany an-trano am'lahady zany tsara kosa zany ka tonga any ahy fa ny après midi nga mba fa marainy zay mbola sahirana any am-piangonana eny zay fotoana mety amin'lahy fa maraina izy dia efa tonga ao ay ok fa am'lahady ary aloha eto any hiala fa dia efa ohatry ny tsara zany orana zany zay fa veloma raha zoky mba hotratrako atao trano ato lova sura aloha fa efa lasa ny asa mika raha mizao ory zao fa tsy maintsy izy rery ny mitaizazaza ato ndry fa tsy izy ary ve ty faneona amiko ty tena izy mihitsy ty sady mitantana ny penela kely ary andeha hivoaka etseny izy mianaka zany izako izy mianaka ahoana mbo fa zany hoe efa oreniny atsoatsy zany lovako inona indray ary falifaly ery izy mianaka zany manao ahoanareo mianaka dia ho aiza izy zany Marco io aky tonton Marco bonjour Peniel mahafatifaty eny ty zazy ty fa tsy le saribakolo vao nividiko andriva ety raha mba tiako zao dia ohatra tiako ny zanako rehefa ny rina andro lova tsy maintsy mahazo ohatrin'io ianao re zay ny irinao fa dia ho aiza aloha nareo mianaka be longolongo tao an-trano tao dia hoentina mijerijery goûté aty lo ay dia efa midongo goûté mihitsy koa fa zao ry lova soa ihany ianao fa nifanena tamiko teto aonga mika zay mianaka rerinao dia raha zafy izy nandalo kely tao fotsiny dia efa lasa miverina ny asa indray ay ka raha resaka vita eto ihany tsy maninona raha tazomiko elaela kely eto aloha nareo mianaka tsy maninona ka mbola tsy dia misy raharaha koa ny ao an-trano ka tsy zany fa zao ry lova ohatrany hoe lasa loha loatra angamba ny fiarabako fa miarabandrisa ady satria dia ry zany nahazo ny toeranako tsisy azoko zany tenenao zany fa arapaina amin'inona dia toerana inona koatra aza dia mba mody fanina ohatran'io mory lova efa nyteneny mika daholo inge ny votoatony rehetra voatafaraka mihitsy zay roa lamaly ka mody fanina amin'inona tsisy azoko ny zavatra teneninao ka le hoe indriny voafidin'le ry oreniny vaovao amin'ny penila indraiko sa tsy marina zany aza dia mba mianiany ka zava-dehibe ny zany sady efa fantatrao tsara fa mba faniriko raha zany lasa reniny peniela ka tsy mianiany tena marina nge zany ka maninona re tsy miteny an'izany ka any aminao indray ve izy no miteny mialoha zary mba gagako hoprezan tena amiko mantsy ianao amin'ny lahady zao inona tsy nisy programa n'izany mihitsy ary taminaiko mety mbola tsy niteneniny ianao fotsiny kosa angambe mbola milahady koa moa le iziko za koa ty ohatrany hoe miditra be amin'ny raha tokantranonareo eny mba faly koa ara tanteraka izany nefa ve dia tsy ho teneny amitsy sa mety hoe ho atao surprise mety tena zay tokoa romantika zay mantsy ny rahalahako iniko dia efa arabaina zany ekia lasa aloha ny any fiarabana ka dia misaotra ary Marco ary aleo aloha izay mianaka andeha sao dia mihita mantsy ilay tsenery aloha ery dia tsy maintsy andeha lavitra indray eny ary zay fa za koa ane tonga dia iverina eto amin'ny alahady zany velominareo mianaka
Ka ahoana? Vonona zany la andrain'ny ampanjaka amin'ny foko vaovao. Ary fa maninona dia afenina be ohatran'io izy io e. Tsy tonga dia aroso eto raha mijery fa sady tsy efa olona fantatro koa ve moa zany. Zay aloha tsy azoko antoka hoe efa hita lahy izy na mbola tsy. Ka ampidilo lesy fazabe safary a. Sady mangatsika ihany rononoko. Miandry kely lahy efa mialatsy amin'ny areatsy izy. Hay ve. Fa mba tena tian'la tokoa moa lesy zany izy iny. Ohatray. Raha sy tiako ve lesy dia ho ampidiriko aty an-trano sa tsy vitan'izany fa ho alaiko renjanako mihitsy. Tsara kosa zany fanomeza tokony lazaniko. Andraso aloha mety izay mampanensoana ery izay ngambany izy. Vetivety amoa azy fa inona koa ary no tian'le ry atongavana amin'izany protocole be zany. Maninona raha tonga dia tsorona fotsiny hoe lovo zany fa ela betsy. Zany hoe misy lafiny mahatsara azy ihany aloha ny kambanan'izy lova. Lova efa mahazatra tsara ampenela. Sady efa miasa koa kialako. Inona tsony moa ny olana amin'izany? Izy le mbola nianatra teo somary olana kely fa amin'izao efa miravina ny zavatra rehetra. Dia falay lesy mampafantatra an'la fa zato vavy zato no antsoina hoe Rina. Izy le mpanjaka ny foko le nitantaraiko ny laty hoe. Manahoana? Manahoana ianao? Fanga izy lesy samy miaraka amiko zany efa hitalanga sa efa fantatra raha? Mbola tsy hitako ka. Sady mbola tsy fantatro koa. Fangary tsy lova indray izy ty Rina présenten'le ty amiko ty. Tsy mazavo zao Ary tena tsisy azoko mihitsy. Ohatray. Fa iny ty mahavariana an'lay tsy apetraka ny vahiny fa lozana amin'ny donaka fotsiny. Ay moa. Mipetrapetra mademoiselle Rina moa izy teo. Ie, zay ny fitsonana. Ka manahoana ny fijery azy? Tsara tena ao amin'ilay lavana azy mihitsy. Aza manany ihany ka? Tsara ka. Sady tena bokopla mihitsy nareo. Ka andraso aloha kely ny zavatra nikarakaraiko atsy dia mba zay ny raha misotro eto aza misahirana lesy felako. Andray vahiny vely ty tsy sahirana sady manandanja be atopoko mondry io. Mboresatra say aloha nareo vetivety fotsiny Fa ay ve zany tsy lova akory ny tao an'eritreritry mika ary tena tsy tao an-tsaiko ndray iny marina raha isy hoainy iny vehivavy iny mitaizany iny zazakely iny. Eny rehefa zatra eo ve moa izy tsy hoainy ihany zany fa mba hafa ihany le hoe efa nahazatra an'ilay zazako. Fa inona koa nefa mahafatifaty andramika amin'iny tsy alova hoe lova efa nahazatra an'ilay zazatra amin'izay. Sady raha tadidiko tsara efa ela ry zareo reny nanam-pitiavana saingy ohatry ny tsy voaposaka mihitsy aleo rangaha tsoko mihitsy lova. Aleo mpahafantarina azy marina fa sao dia ana tena tsy misy eo izy. Ary tena tsy mandray mihitsy ny izy zany sa tsy afaka miresaka ve? Dia ahoana ary ny ataoko? Aleo andra manatsoina fandroany. Tsy mandray tena tsy tiako nefa zao hoe eritreretiny lova hoe efa nahafantatra melohan'izao rehetra zao Sangama fa ilova zany mandondolo zany mba ela koa izy androany ka
Maloso lova. Araingakaingana ianao fa taraiky be tsika. Ny arabary moa tsy vita akory fa mika koa. Ohatray. Azafady. Manao ondry. Maika be koa ako. Fa maika hoaiza nefa. Dia aiza peniela? Ka mbola ao anevitra ao izy fa miandrindry apirina netany sy ampiakanjo azy io e. Apirina netany? Fa andeha hoaiza nareo? Tsika hoery lova fa tsy nareo zany miaraka aminay nge ianao e. Zany? Andeha hoaiza tsika? Ka efa elany tsy nitsangatsangana ary lova dia mba hiaraka kely tsika. Sa tsy mety aminao? Ohatray, misy ohatr'izany ndray ve? Fa hoaiza ho atsika? Andao fotsiny ndre sady misy zavatra nomaniko anao nge ihany. Zay ilay efa nendrasako hatry ny ela. Zany efa ny andro maly fa tsy niantso anahy mihitsy izy. Fa mety foana zany e. Androany zany izy voavonany amboraka amin'ny fitiavany amiko. Fa inona ny mbola mahavariana anao eo e? Andana omany penela fa taraiky be nge tsika e. Oay, za koa aloha zako mijoro eto fotsiny. Vetivety ary e. Fa izay antsika ny andeny to mbola tsy mijanona foana e. Mbola lavitra be nga? Efa akaika. Ery amoron-drano ery tsika no hitsangatsangana. Mahafinaritra kosa ty izany sady mety tsara amin'ity zazy ty zao zany rivotra madiodio zany. Zay ary fa tonga tsika e. Io asio akanjo mafana aloha peniela dia mivoa amin'izay e. Ndrasoary e. Fa zao ry lova. Mialohan'ny atongavany dia tiako milaza aminao fa androany ny ampahafantarako anao azy voalohany. Ampahafantaranao an'iza? Andrasy fa ho avy eo izy e. Aza maika be ohatran'io ianao. Fa izy ary zany olo prezante mika amina zany e. Dia olona anao inona koa? Hoe anampy andrazafy e? Tsura amin'izany anefa ka. Ohatra mavita ny raharaha rehetra ohatrany ihany razafy. Sa hitazany peniela nga? Bonjour Mika. Ahoana kirina malala koa? Ndrekako io. Toa mifanorika eto amasoko ry zareo. Fa izy ty e. Oay, azafady akery lova. Izy no Rina. Ilay nitineniko andry teo e. Rina? Olona miaraka aminao zany? Zaka miaraka aminy faly mahafantatra. Lova moa izy teo? Zay ny fiantsoa e. Izy Rina le nitantaraiko anao hatramin'izay hoe nitaiza amin'ny peniela. Tsy nasaraka amin'ny peniela mihitsy izy io. Ary na le zanako ary lasa tsy mahafoy azy tsomiko. Zany? Mahafinaritra kosa zaniko. Ny tena marina nama vadiko taloha izy e. Ary tena mifanakaiky be mihitsy izy roa. Ka ahoana e? Tonga dia sakafontsika sa? Tsy aleo ve aloha mba miandriandry kely e. Hitako. Sady mba manarara ohatran'izao rivotra madio tsara izao. Andanako io eto mitsangatsangana ny zazakely fa zay hoe ria. Zay marina ry lova. Raha tsy mampanina anao dia mba avoay le posety eo dia iny anosehana anazy. Eny ary aloha izay miaraka andeha. Andray, so dia tsy rariny kosa e. Dia neritrereto mika eo mpitaizany zanany fotsiny ahy zany hatramin'izay. Tsy mbo tsapany akory ny fitiavana tolotro azy isan'andro reny. Fa foninina mihitsy ny fony mika e. Dia raha rehefa totoko isa-maraindreny ary ve dia tsy ho tsapany. Amin'izay tsy menatra akory izy mampafantatra n'io vehivavy tsisy ilana azy io. Jereny ety izy e. Miaingitraingitra ohatry ny ninona. Aza manaiky resiny io kiry peniela. Toa manifondry rehefa totrony. Ary raha azoko tsara zany dia mifitahan maro kokoa. Satria manina izy ny tonga dia nametoko be aho hoe zany no ilay mika ho renjanany. Mba tsy azoko kokoa maro koa zany ka andraso atsoko mihitsy.
Allô? 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 Lova, manahoana kia? Manao Marco? Misy zavatra tena tsy maintsy ilaiko anao maika ary Marco ah. Kazary ny tena nilanao maika fa ianao tsy tratrantso mihitsiko. Tsy raisinao ny antsoko. Aiza fotsiny ianao e. Ho any aminao aho. Kaza zao io mbola aty ampiasanako. Tsy mirava raha tsy amdimy. Ay, tsy maninona fa indrasako eo ivelan'ny fiasananao ianao amin'ny dimy e. Fa misy inona ry Lova? Inona zao mampisendoatra anao zao? Tsy vita amin'ny telefona izany ry Marco ah. Mila fifanazavana tsara. Eny ary, amin'ny dimy zany a. Radio Plus. Ndry, fa tao sisy mamoa mihitsy ary ahy e. Odio! Ora safy a! Voay rehefa za ihany e. Tena tsisy maheno mihitsy izy zany ka. Nefa ne ohatr'izao foana ny ora fahatongavako aty isa-maraina e. Feo ampenely zany efa reko hatraty mitomany. Odio! Ora safy a! Zay fa misy mivoaka ihany ka. Ahoana ny ianao zay? Manahoana rina mo? Ay vendry e. Mbola mosa rova? Lova ka. Za le niaraka nitsangatsangana taminareo iny. Ay, azafady aky fa adiniko a. Ahoana ny ndry? Tsy za mifasakihaka amin'ny penela e. Ohatry mazaitra na isa-maraina mantsy de hoentiko miaraka amiko foana izy maka rivodrivotra. Ay, ka efa tsisy tsony aky zany zao a. Efa manana ny reniny izy zao. Ka efa nahazatra azy hatramin'izay ne zany e. Miaraka manatra ny dadany izay mianaka de miverina rehefa kelikely. Ka efa tsy misy an'izany tsony ho azy zao. Efa zany reniny ato de efa zany afaka manao an'izany rehetra zany ho azy. Ay, tsy maninona fa mba hijery amin'ny penela ihany na de izany aza. Ka mbola matory izy aky a. Sady manahirana be indra vao tapaka ny torimasony. Aleo ty elingelenina ka. Zany ve? Nefa tsy ohatr'izany mihitsy tamin'izy nitezaiko. Aza mifampitsaratsara ohatr'izany a. Tsy mahay mitaiza zany ny tindry atongavana. Tsy mitsara anao aka. Ny fomba fitaizako azy taloha fotsiny ny tiako tenenina. Fa ono afaka mba miresaka vetivety kely amin'ny mika ave za. Mivavahady mantsy ty ohatry mba ananao beko. Ka tsy ao izy e. Efa lasa ny asa. Ora mbola tsy fiaingy amin'ny mika ane zao e. Efa lasa hoana. Ka tsisy idirandry zany e. No mety amindry zao de mamonjy ny fody indry. Sady aza miverimberina ty tsony. Manjara manakorotana ny fiainatokantrano ny mivady indray. Mivady? Fanganareo mpivady ka. Fa masony karakely ty ve mitapiny inny e. Tsy efa totokantrano ny azo mipetraka. Ary lasa indry mandeha ihany ka. Mampisy de voly avoa maraina fotsiny. Mampamangy eo amin'izy mianaka ao ary. Tena vizana koa zany a. Be de be loatra koa nge ny asa ataoko ampiasanao e. Ay tonga ianao. Ka makaina kely ara aloha e. Aleo aloha hijery le zanako ka. Na de reraka ohatran'inona raha tsy maintsy mahita azy kely ny masoko zay vao mba mahazoazo ainy. Ka aleo aloha re izy atory a. Efa hatry ny tamaraina izy azy iny tsy natory mihitsy. Fa tsy natory ahoana. Tsy mety hafahasalaman'ny zazange zany riny e. Ka naditra be re izy androany e. Zany raha raitra mpanginina mihitsy. Tena misy zavatra mahazo ampenela raha izany ka. Hatram'izay izy tsy nanao an'izany ko maninona ny hoe zao vao maditra be. Ka ny tena marina koa de nikorotan'le mbola mo. Mbola? Mbola izy arina? Le vehivavy hoe nitaiza mpenela taloha iny e. Mivazavazaina ohatrin'iny izay mianaka tato. Fa ilova ve zany tianao teneniny zany e. De nitabataba teto ahoana koa? Tsy tiako resahana tsony ry mika. Makalolo ihany amin'ny mieritreritra azy aza.
Fa tsy azoko fahazavao tsara misy inny hatramin'izay lova tsy nanao an'izany. Dia eo ampahafantariko anao tsara raha ny toetra ratsy ny lovanao. Tonga ny tabataba vao maraina anaty eo izy. Aka mipeny ela olo mandeha mitsangatsangana fa izany no fanaonareo isa-maraina. Dia maninona ka? Efa fanao ny lova nge zany tena adino koa nanafatra azy hoe tena andeha maraina be andro aniko. Ka nga vitan'izany ny foron'ny to daholo tia tsangatsanga manorana rehetra ity. Tsy mahay mitaiza hony tsy mendrika ho anao hony io zazy ondra tsy izy mitaiza azy dia tsy ho zarizary zany zany rehetrarehetra zany ny tenen'ny to daholo. Lova ve dia vita iteneny zany ka raha tsy mena anao dia ndana zao dia zao dia anontanio izy sady mbola mety mafana tsara ny rany an'izay. Fa inona koa ary zany ataondry lova zany? Maninona raha miresaka tsotra fotsiny dia vita? Sady zany aniry mika fa ny tena tsakako tena hosono mihitsy ny tokantrantsika raha mety ry mika dia aleo mba tsy hifanerasera amintsika tsony izy aleo fa zany iresaka aminy mila fanazavana zany rehetrarehetra zany. Misaotra razafy ary mbola onga mika? Mandrosoa arina ihany mbola ataondry aty fa tsy ampendringa reny efa momeko andry rehetrarehetra reny sa mbola mitadinina ihany. Fa tsy ianao ane ny antongavako aty mika sy penela ny antondiako aty isa-maraina. Haza mahay vavakely tokantranoko ty arzoako miaro azy indrindra ho andritady anodikodina amin'ny vadiko io. Ka za tsy aleto raha tsy mahita ampenyela ary tsy voaka n'ity vavahady ty koa ny tongotra raha tsy avy miresaka amin'ny mika. Fa mianatra amin'ny sebesana ane kalan'ity zany aty ambaravara amin'ny mpamosavy ty ny anao koskidy. Ka ataovy izay ataonao tsy rarahako za tsy maintsy miditra ato sady za koa no nametrahany reniny anio fa tsy Fa inona zao tabataba vao maraina zao mahamenatra olona fa midira ty an-trano aty. Efa zao ve ny zava-misy ry mika dia mbola ho ampidirinao any an-trano ihany izy tsy hitanao efa izy manankorotana antsika vao maraina io maninona raha tonga dia roahana any. Zao ry lova raha mbola anakorotana ny alehanao aty dia aleo ngamby ianao tsy maka aty tsony sady efa eo kongery ny taiza ampeny ely aleo mihitsy tsika mifampitsodrano. Zay tsy efa endry zay efa za zao ny reniny peniela inoko kosa ngamba fa tsy ho avy aty tsondry anakorotana ny tokantranonay sady efa mika mihitsy no niteny tamindry raha tsy zany koa mantsy ndry tsy inoko. Eny ary tsy maninona fa andeha fa mba afaka mijery amin'ny peniela farany ve tsirikala jerena farany ahoana ka raha tsy ho fatiny zanako jerena farany jerena farany ndana mandeha any. Fa iny ty mahazo anao Marco fa misy inona naninona ianao? Roa mika tsy mahazo miseratserana any amin'ny tsono ny ana mikitika amin'ny peniela efa manan'olona tokony ianao an'izany hony izy tendroany ary Marco andraso aloha tsy misy mazava amiko zany fa ina ny zavanytrangy tany an-trano mika zany ianao dia aizy peniela ka any an-trano any izy le rinarina iny ny ataony mitaiza azy manomboko izao sady efa vady mihitsy hony iny tsy mba manaiky an'izany kosa andraso fa ho any amin'ny mika raha izany fa mandehana aloha ianao mody dia tony eo tsara ny fo fa inona ary ty lova aleo fa zany iresaka amin'ny mika daly ary Marco ampio malahelo amin'ny peniela tsy vitako ny saraka amin'ny zaziny ary Marco raha marary eo zao iny dia ahoana za lefa amin'izany ny sainy aleo fa rehefa avy eo iny dia ho any amin'ny zareo zay fa mandeha ny ry mody.
zaza tsy mijery efa hita fa afaka mbola raisina ihany zao mainy tanany maditra ary lasa mikisakary oka kosa rina atsaharo kely ny famonoana sy ny fikasianao tanana an'io zaza io mariko efa ela be ngahinao teo efa 10 minitra zay nijoro teto rina ary hitako daholo ny zavatra nataonao an'io zaza io teo ka mananatra azy ary mariko fa jereny raha tsy mainy tanany efa hitan'izao fa afo dia mbola raisiny ihany ka namananatra azy ianao tsy tokony hamelaka azy ohatr'ireny jereny zaza raha tsy mitomany miatatra ohatr'iny sady mivantitra mihitsy ny tanany zany ka ny zaza tiana tsy tiana rotsaka azy ry mariko raha tsy zao kely izao izy dia zarina amin'ny lalany alehany mipililo rehefa lehibe tsy hoe miditra amin'ilay fitezanao azy akory rina fa efa tsy rariny tsoa zao ataonao azy zao ary amin'ny mahadadatohany ihany ho tenenako anao an'izany zanako koa mantsy ora ny heviny raha fantatry mihitsy angamba zao zavatra ataonao amin'io zaza io zao dia asy zay azo anao eny tsy maintsy ampafantariko azy moa ka zao rehetra zao koa dia ampafantaro mika daholo eny fa na dia nisan'ny kosy apetako amin'io zaza isan'andro koa ary ka tsy rariny ny ataonao tsy mety zao zaza kely mbola tsy mahafantatra ninona ne io riny aiza ny alalany hoe mamay zavatra raisiny ka inona ny tokony hidiranao amin'izany zanako dia za mitaiza azy tsy miditra amin'ny fitaizainao azy aho fa fanarahanao maso azy ny tokony ataonao fa tsy ny famonoana azy isak'izay metsika zao tsy maintsy ataoko tonga ny apotsofony mihitsy zao ary lasa afa-tsy mandreraka na mijery anao ary vehivavy tsy misaina ndanako ianao any ny tehidikiditra ty atokantranonay aty fa sao dia tsy mety kosa ary mika reny ve ny fomba fitaizany zaza dia ho avelan'ny laharery ato izy andraso aloha tsy mazava milanga amba le resaka irina angely ity no vadiko noho izany izy no afaka mananjo hitaizany zanako tsy mandahany zany fa efa mba hitany lahy moa ny ratra sy ny diana tsongo amin'ny vatany zanakelahy ka tsy maintsy mikapoka lesa izy rehefa tsy mety ny ataon'ny zanany sady davilahaditra eny fotsiny zany izy nareo koa tosarotra resahana daholo ka fa voan'ny odininy koa angamba lahy ty zay ny tsy ahitany lahy ny zava-mitranga eo ambany masony lahy zary maro koa aza mba hanarina ny fitondrana ny tokantrano koa aiko ary ana ary tsy isy idiran'ny lahy koa zany na nkely ary eny aryko fa dia miomany lahy amin'izay vokany minao mantsy fa tsy ela dia izakany nafafy ny rinarina ny lahy iny fa manozina anay koa zany lahy zao tsy manozina ary mika miteny ny zava-misy ary alao andefatsy na ny mijanona totokantrano lahy ary ohatra ny manahirana mandehana aloha lahy mandeha dia rehefa mitony lahy mivereny saintsaino tsara izay zavatra tokony ho teneny lahana aloha manaja ny lahy fotsiny ary mika amin'ny mahazoko koa ny lava raha ny atezerako ny apariko teo dia angamba dia ady ny afarany alao andefatsy dia zaza zany rolova ny zavatra ny tranga tany raha tsy nandefitra angamba dia fifamalindra hatramin'ny farany ny tranga teo tena mampalahelo azy zany ka dia manahoana nefa peniela ao izy ao asindrina pansement ilay tanany may zay hono ny afaka nataony dokotera nefa angeka dia ratra ny amin'ny vatan'ilay zaza rolova ary maninona ary marikora andao iaraka antsika asianao tsika no ezakandresy lahatra amin'ny mika efa zany ve no mitranga amin'ilay zaza dia mbola tsy hitany ihany efa landriaka ary lova ary ndraso fa misy mandondona nke zany andry fatao mika inona ny ataony lahy ty saika hiteny any lahy lesy fa iny ty masepitra ny lahy tena tsy maintsy nampidiriny hopitaly zao lesy peniela efa ny amin'ny hopitaly izy sirina fa naninona nisy inona fa naninona ipeniela eno ay vi ato koa ianao fa naninona le zaza ry mika ka tsy haiko le zay zavatra niseho tao
tany ampiasana natsona fa hoe torana hoana izy. Zany ve ka andao aingana roany. Aza makana ry Marco fangasy efa andray moriny sady izy mataiza ny zanakaoko. Aza tao an'izany rery lova mba miangavy anareo re. Aina ngeny fonjeny za tena tsy hitako mihitsy zay raisiny. Fangatsy mahay taiza marina moa vadiny lahy sady iny nefa nanakina ny lahy azoko. Aza mandatsa lesy andao moa mba apio dia ahoana zany dokotera? Inona ny tena mahazo an'ity zanako? Eno dokotera? Fananinina izy ity ka tsy zandry izy miralahy. Aleo alohanareo tony tsara. Fa misina dokotera? Mety tsy ho avitra ngany eny sa tsisy an'izany ka tsy misy atahorana akory ny ainy fahazamanana reo fa na izany aza misy fantaniana kely tiako apetraka aminareo miralahy. Izy aminareo moa ny rainy. Za dokotera fa ahoana? Samy mantsy fa saika an-tany aho hoe nareo mivady mihitsy ve no mitaiza an'ity zazy ity hatramin'izay sa mpiasa trano? Ka hitanao moa dokotera fa efa mafy zao ny fiainana. Za voatery tsy maintsy miasa fa le vadiko no mitaiza azy eo an-trano ao. Eny dia misy mpanampinay anankiray izay koa fa sasalamba fotsiny no ataony. Ka ny mahagaga ny hery dia izao mba voara-maso ihany ve ny zavatra ho an'ity zazy ity? Raha azoko tsara mantsy dia eo akaikiny foana ny reny isan'androko. Tena zay mihitsy. Ary izy mihitsy ary no mikarakara ny sakafony. Zay rehetra ary tsy izy avelany mikitika. Mazava zany fa tena ny reny niteraka azy ve moa zany io? Tsy io ny reny niteraka azy dokotera. Efa nody mandry efa hotely taona zay ny tena reniny. Saingy io no nampitezaina azy aloha. Ny tena marina dia vady faharoa amin'ny mika io Zany nefa mba tiany ihany ve ty zazy ity ka? Andraso aloha dokotera. Fa inona daholo aloha ny dikan'izany fanontaniana rehetra izany sady lasa ohatry ny miditra ny anatin'ny tokantranonay nge izy zany. Ka tena ny ao an-tokantranonareo mihitsy rysea. Miala tsiny aho milaza aminao fa voapozina ty zazy ity. Voapozina ahoana dokotera? Zay marina voapozina izy ary efa fotoana elany nampidirana an'izany tato anatin'ny vatany. Avy jerenareo anie ty valina analizy ity. Hitanareo tsara io misy fanafody hoaniny ty zazy ity isan'andro. Ary rehefa io voasoratra mazava io ny anarany. Rehefa nataonay ny fitiliana dia hita fa fanafody mamparefo ny vatany manontolo mihitsy ity. Ary nezahana nampidirina tao anatiny io mba tsy hahafaty azy ao anatin'ny ora vitsivitsy. Zany ve? Dia iza nanao an'izany ka? Sady raha zany filazanao zany ve dokotera efa tokony tsy ho namana intsony zany io zazy io? Say indrindra rysea fa tsy mbola tonga tao amin'le dozy tokony hahafaty azy le fanafody nohaniny hatramin'izay. Dia io izy afotsika soma tsara io. Iza alitiry Marco no avitan'izany dia ho sanatria irina ve? Ka mazava ho azy lesy zany tsy tiany anelingelina amin'ny fiadanany sy ny fahasambaranareo mivady ny fisian'ny penela kely teo agnelanelanareo. Dia izay ny antony nanaovany azany rehetra zany. Ka mbola eto ve moa zany olona io? Ny tsara mantsy dia tokony hanao fanadadiana lalinareo mba ahitana an'izany zavatra zany. Mbola eto izy dokotera. Raha ny tena marina ary saika hanatanteraka ny rarahana izy amin'ray volana ohatra izao. Hafahafa zany aleo rysea mandinika tsara ihany aloha. Zay fa velako aloha nareo miralahy raha misy ilana dia atsoy amin'ny broko ihany ahako. Eny ary dokotera. Dia tena vita andrina ve ity zany? Tovavy malefaka kely oatra n'iny ve dia avita pozina ny zanako? Malefaka ozy lahy. Tsy eno lamarina ny vava rehetra nataony tamiko. Sy izay rehetra nahazo ny lofa reny tiany atao hoe mandeha vitay atsalaka. Zay tsara ny aminy ihany ny atosany eo amin'ny lafa
ny toetra ratsy ny voafiny tanteraka. Ka zao ary moa lesy ny ataoniko. Ny zanako zao tia miditra hopitaly ato soserom. Izy tsy izay tany alehany. Tsy efa ho adon-droa zay. Fa manakaiza marina tokoa ity izy. Dia vita ny venona mela rery an'ity zazy ity teto. Raha zafo ny tratrako teo vao nalefako nody ihany. Dia inona moa lesy mba vita ny razafo raha naninona tato ity zazy ity. Tena kely saina loatra iny ka. Ary tena marina ny lahy. Izy misy na vita ny zavatra rehetra ny tenen'ny dokotera teo. Ary andrasy fa ataoko mahita iny raha tonga eo. Sary-pisaina ny lara mika. Iny tamy avy maka ty iny. Sady jereny ty poziny. Zao ve ny pozin'olona marary anaka. Efa ela be nganareo ny teo. Nanahoana le zaza dia nakaiza razafy. Kombony ny vavanao rina. Ny fanazavana tokony hoentinao zao dia hoe taizy ianao. Ary naninona ny navelanao rery niaraka tamin'ny razafy tety amin'ny hopitaly tety ty zazy ty. Ka zangy reto mbola sahirana be. Misy kozinanay zay atao mariazy rapitsy dia tsy maintsy mbola nandeha nanao volo efa rendez-vous. Raha olazaiko lasa daly ianao rina dia ho tezitra. Efa zao ve rina ny fahoriana mahazo le zaza dia mbola io volo ihany ny ataonao ambony. Zaza efa tsy maninona koa mety tsy ampitoromaso fotsiny izy natonga azy fanina tamaraina iny. Raha zavokoa ny mikoropadropaka fa tsy hitako izay nitondrana azy taty amin'ny hopitaly. Dia tena zany mihitsy ve fa ambanitsainao ty riny mba olona nianatra ihany. Sady ny veriko fambaty-an'le zanako anao ka tiako ve izy mika dia noentiko taty amin'ny hopitaly Raha tianao izy tsy mifofonao ny ainy. Everinao fa tsy fantatra daholo mantsy ny zavatra nampinaninao anazy nandritra an'izay fotoana ely zay. Io jere io amin'ny taratasin'ny dokotera io. Hitany voamasinao tsara reo. Fa ino reo Ka io ny analizy manaprofo an'izany omenao resource kely isan'andro tamin'ity penely. Dia mbola mahasamandainga ihany ianao. Ka aiza moa ny ahitako an'izay zavatra sesy razafy any anaty vavany ihany. Miara mitaiza azy io ngeza sy razafy fa tsy hoe zarery akory. Tsy misy fantatry razafy na ny anaran'ny fanafody io ary ianao tsy afaka hiala amin'izany mihitsy. Ary tsoroko aminao fa efa nandefa ny fitoriana ihany amin'ny fitsarana izay. Any ianao ny afaka manazava an'izany. Dia mahay za miaro tena tsara. Ary adinohitra eo ihany koa za mariazy zany. Mika, dia ho atakalinao an'izany lainga rehetra izany ve fitiavako anao tianao ny ary Mika Zaza hitantarana valamaty rina. Dia mbola tsy miakatra fa dia mandeha ihany ianao. Ary aza mieriseritra Mika mianaka tsony manomboko zao. Mika, dia sahanao ve ny andro ka aiza ny lokalokanao ho alainao vady tsy mila lasa ianao rina mandeha ihany Tihana miala tsiny lesy romaro koa. Ifonako be tabe amin'lary ny zavatra nyteneniko reny. Tsy nanapoa mantsy hoe toetrandrina tamin'ny voalohany reny toetrandreny. No ny taty aoriana nivadika tanteraka izy. Ary dia vitany mihitsy ny saika hanapozina an'le zanako. Tsisy ifona n'izany ry Mika. Ny amin'ny sisany nioka tsy hiverina intsony fa tena nampalahelo ny nijery an'le zazy. Io ary izy izao vao mba mahazo aina. Jerenge raha tsy lasa nahi kely mihitsy izy Fa mbola mitoy izany le serum moa izy ny dokotera. Ie, ka na efa mody aty an-trano ary tsika tsy maintsy tohizana hono iny ozy dokotera. Dia izy izany no tonga manara-maso eo isan'andro. Raha pisy maraina dia tsy maintsy hoentina miverina an'izy ianao contrôle. Fa azao ry lova, eto masony maro koa no ifonako aminao koa. Tsy nentina ataoko jamba amin'ny fitiavana andrina loatra. Tsy tonga tato tsy haiko akory ny fahorian'ity zanako ity. Na ataoko tsinitsinina ny zavatra rehetra nyteneninao anahy. Fa ankehitriny kosa aza miteny an'izany tsony rery Mika. Rehefa salama tsara penela dia izay no isorantsika an'Andriamanitra. Ka andraso aloha misy zavatra mbola tsy maintsy lazaiko anao. Fa mbola misy inona inona mbola tsy vitan'izay fifampiresahana izay ka zao raha maro koa manaiky vela raha ataona efa volombelona ny mariazinay sy lova. Fanga Ie, tianao ary lova.
saingy ny nitsina sapy zany am'izany no fitiavatenako raha sitraka ao dia vonina ampiakatra anao ravako ny tokantranoko dia sady oreny penila koa zany mazava ho azy akery lova indringa nefa nreketan'ny fony hatramin'izay ary voapirofo zany ankehitriny sady ratsy zany koa raha ngatsy tanteraka ny afatry ny maty mino fa tsy adino lahy indra mika ataoko ahoana lesy ny anadino an'izany ka ahoana nivaly telonao ry lova eny marinao fa inona indray ty tsy mahaloha-peo ty ka natolotry ny radio plus ho anareo teo ny zanako dia mpeny ny raitra sotambatra ireo anomeana ny tantara priskarako tormanana sy lofoerandrembololona diarra 900 niaraka tamin'ny hiatsarandresy ireo miary-manana nandray feo sy nana dodosa iazarandre